Tsapasika rehetra manaraka ny televiziona malagasy amin'ny takariva ity atao anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro. Ao anatin'ny izay toetry ny andro izay ho an'ny 3 andro manaraka aloha zany tsapatsika tamin'ity an'io ty ho an'ny ety amin'ny avoatany indrindra fa dia somary nangatsitsika ny andro zany hoe mahazivahana ny tsokan'ny rivotra avy ety atsinanana ty raha ho amin'ity an'io ty ka hatrany amin'ny 3 andro manaraka ny vokatra izay moa zany dia ny mari-panambony aloha amin'ny ankapobeny dia somary misy fidinana kely ho amin'ny faritra manerana amin'ny ilany asanan'ny nosy manontolo iny ary ny erikerikandro no mety iseho amin'ny ankapobeny ty amin'ny ilany asanany avoatany misy orana malefaka ty amin'ny morotsiraka ampovoany asanana fa ny toetrandro maina aloha zany no tena ibahan-toerana. Zerentsika amin'ny Tsipriana avy hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina zao dia maina zany manerana ny nosy ifandimban-drahona sy masoandro somary mandrandrahona kely fotsiny ny ilany asanany avoatany ny orana malefaka dia aty amin'ny analanjorofo tapany avaratry ny faritra atsinanana sy faritra sava iny no ahitana izay. Ny tolakandro kosa indray dia mitovitovy amin'izay hatrany ny orana malefaka zany hoe miatoato moa ny orana ny tontolo andro zany ho any aty amin'ny analanjorofo sy ny faritra sava ty misy tandrifon-drahona aty amin'ny faritra Diana ary aty amin'ny antan'ny atsimandrefana sy ny tapavaratry ny faritra Androy aty fa ny ankoatr'izay dia mbola ny andro maina aloha no mibahan-toerana. Makasika ny maro-pana voavinavina ho an'ny rapitso dia manodidina ny 4 ka 9 degré celsius ny mafana indrindra aty amin'ny avoatany morotsiraka atsinanana dia 3 ka hatramin'ny 3 ary 2 mihoatra ny morotsiraka alefan'ny nosy rano manerana nosy kosa no jerena dia 3 aloha mafana indrindra any Mahevatanàna sy Antsohihy no ahitantsika izay. Ho an'ny toetry ny andro any Zoma kosa indray dia mitohy hatrany izay volon'andro ao anatin'ny tso-drivotra avy aty atsinanana izay mangatsitsika izay aty amin'ny atitany atsimandrefana tapany avaratry ny Androsy anosy amin'ny ankapobeny no somary misy tandrifon-drahona kely andorana malefaka hatrany aloha ny ilanasana Sofia sy ny aty amin'ny analanjorofo Toamasina aty ary tapany atsimbosava ny ankoatr'izay dia fandimban-drahona sy ny masoandro. Ny mari-pana ho an'ny Zoma moa dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny mafana indrindra zany hoe miakatra tsikelikely aloha zany ny hafanana aty amin'ny avoatany morotsiraka atsinanana 3 ka hatramin'ny 2 degré celsius 3 ka hatramin'ny 5 kosa aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy aty ny mafana indrindra dia mahajanga 3 degré celsius ary Mahevatanàna koa 3 degré celsius. Amaranantsika ny toetry ny andro an'ny sabotsy kosa indray dia mbola somary mandrandrahona hatrany ary mety hananetrika moa zany inajevajefanena aty amin'ny asanany avoatany ny orana malefaka dia aty amin'ny atsinanana sy analanjorofo sava aty ary misy tandrifon-drahona ny morotsiraka ny Sofia sy aty amin'ny Diana aty. Ny ankoatr'izay kosa dia fandimban-drahona sy ny masoandro. Ny mari-pana voavinavina ho an'ny sabotsy manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius mafana indrindra morotsiraka atsinanana kosa 3 ka hatramin'ny 3 ary 4 ka hatramin'ny 3 dia andrefan'ny nosy aty raha ny 3 no mafana indrindra dia tahantsika zany any Toliara, Mahevatanàna ary Mahajanga. Makasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toetrandro kosa indray ary dia mitohy hatrany ny fandraisana ireo sangan'asa sy ny mpianatra amin'ny faninanana manao sary. Izay moa zany dia tafiditra ao anatin'izay andro fankalazana maneran-tany ho an'ny toetrandro izay amin'ity 7 sy 2 arivo ity ary dia ny 7 ka hatramin'ny 17 taona tsara mampatsiahy antsika no mandray anjara ao anatin'izay. Ny loha hevitra tsy miova fa dia loha larana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro. Manao sary zany nareo izay maneho ny fandraisana anjara amin'ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro dia ny sangan'asantsika dia afaka terina mivatana ety amin'ny météo ety Ampandrimomby Pasapito Atimo izay na koa hoe alefanareo positra amin'ny boîte postale 1254 Ampandrimomby rue Farafaty Antananarivo 101. Makasitraka antsika nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary dia manasanao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.